Nanohina ny fony teto Madagasikara ihany koa mofo ny fahalasana Nelson Mandela izay iampita ao anatin'ny vaovao afaloha isika. Nanantanteraka fitokonana fanairana mandritry ny 27 ora ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany nanomboka omaly. Androany dia teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy no nanatontosan'izy ireo ny hetsika. Manohitra ny tsindrazolena amin'ny fitazomana vonjimaika eny tany mora ny mpiasa telo ao ministeran'ny Harena ankibon'ny tany dia ny talena Harena ankibon'ny tany ny ordonnateur ary ny agent comptable eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Ampangana ho praitsykombakomba tao anaty fikasana moka vola tentina 12 miliara teo anivon'ny BCMM ireo tompon'andraikitry ny ministera Harena ankibon'ny tany ireo. Ho fanehoana ny firaisankina ny mpiasa ministeran'ny Harena ankibon'ny tany no nanatanterahany io maraina io ny hetsika teto anoloana ny lapan'ny fitsarana Anosy. Ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany izay nangataka ny famoahana vonjimaika ireo tompon'andraikitra telo izay nampidirina teny amin'ny fonjana tamin'ny mora. Fahatongavanay eto dia ho firaisankina ho an'ireo namanay izay voasambotra. Fahatongavanay eto koa dia fanehoana ny fangatahana amin'ireo fitsarana izay andry ny fanatanterahana ny lalàna mba anatanteraka araka ny mintsiny sy ny marina izy ny amin'ny fanatanterahana lalàna izay ao amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny ministera dia matoko feno ny fitsarana malagasy. Ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany izay nilaza fa tsy vao voalohany fa efa imbetsaka no trangana fanaovana osoka amin'ny fikasana famoaham-bolam-panjakana nataona olona ivelan'ity ministera ity. Ary nosorotan'ny solotena mpiasa fa anisan'ny olona niaro ny tsy voahan'ny vola ireo tompon'andraikitry ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany izay voatanany eponja. Ary nosoritan'ny solotena mpiasa fa anisan'ny olona niaro ny tsy voahan'ny vola ireo tompon'andraikitry ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany izay voatanany eponja tamin'ity raharaha farany teo ity izay fikasana famoahana vola mitentina 12 miliara ariary teo anivon'ny BCMM. Tsy ampiadiny administration samy administration zay raha zany solidaire foana zay ary indrindra mitaka l'indépendance amin'ny justice ao amin'le fitondrana an'le raharaha. Raha fahitanareo azy hoe 16 miliara kosa andeha amin'izao fotsiny raha ohatra ka hoe tonga dia mivoaka any amin'ny ordonnance le izy tsisy montsy sy nino. Tiako tenena zany hoe jerevatra voalohany le tantara dia ka le za moa tsy dia raraka tsy mpanao lalàna fa matoa le izy tonga amin'ny ordonnance zany hoe efa nisy didy mivoaka zany fahafantarako azy manokana efa nisy didy mivoaka zany tany dia misy hoe atanterao didy io dia tsy tanteraka le didy dia alefa ordonnance iny misy fanatanterahana didy inefatra dia ohatrany hoe natao ordonnance mihitsy le zany hoe fanairana satria efa telo manandeha inefatra hoe misy mauvaise foi zany tsy nanatanterahana an'izy inefatra dia atao ordonnance mihitsy le izy zany hoe tena tantera ao amin'izay dia iny nanaovana le opposition dia nisy ny tribunal omaly izay mivoaka midoza mivaliny iny fa le fitoriana resaka le extorsion de fonds le napetraky ny solotenan'ny BCMM no iny le hoe mbola instruction cour zany izay tsy fantatra momba an'izay. Arak'izany dia mangataka ny famoahana ny mpiasa telo ao ministeran'ny Harena ankibon'ny tany ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity ary nanomboka omaly dia niato avokoa ny asa rehetra izay tanterahan'ity ministera ity ka ny alatsinainy ho avy izao no hanapaka ny toy ny hetsika mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny Harena ankibon'ny tany taorian'ny fitokonana fanairana 27 ora izay nataon'izy ireo omaly sy androany.